Zay zany fa dia manana safiditsika amin'ny hoentimanana ihany koa mifanandrify amin'izay natokana hividianana ireny kojakoja ho an'ny Noely ireny. Fahanao Krismasy sambatra ihany koa ny mpianatra 920 isa ao amin'ny commune Lasora iantoan'ny fikambanana Amitié Picardie Madagasikara moa izany nozaraina omaly tokoa ny kado Noelyn'izy ireo nafarany tamin'ny mpiantoka azy avy tsirairay avy any Frantsa nozaraina ho azy ireo zany ity kado Noely ity. Avalina ny andro mpianatra misy 920 ao amin'ny commune Lasora izay iantoan'ny fikambanana Amitié Picardie Madagasikara nandray ny kado Noely omaly araka ny komanda nataon'izy ireo tamin'ny mpiantoka azy ireo avy any Frantsa. Nitondra ary tonga nanolotra izany fanomezana izany Ramatoa Françoise mpiantoka no sady mpamorona ny fikambanana niaraka tamin'ny mpiantoka ray hafa. Nambarany Ramatoa Françoise fa tsy ny fianaran'ireo ankizy 920 ireo ihany no atoan'ny fikambanana fa eo ihany koa ny cantine scolaire an'izy ireo ary isaky ny Noely dia mahazo ilay atao hoe panier alimentaire ny fianakaviana misy azy ireo ka 10 euro isam-pianakaviana izany tamin'ity indray mitoraka ity. Zay ny vaovaontsika toko lasy topoko vavy mankasitraka fenonao nanaraka izany hatramin'ny farany mitohy hatrany ny toy ny fandarany eto amin'ny fahitalavitra matv izay natao hanomezana fahafahampoantsika rehetra avokoa izy ireny eo amin'ny rapitso indray ny sampana fampahalalam-baovao fa amin'ny fotoana antsika mankasitraka toko lasy topoko vavy.